Namoaka ny marina ny mpanakanto Blakina dia tsy tanty nitsony ny zavamisy nohony zany dia namoaka ny marina izy. Ny angaviana zaho hoe misy artista ho atosikay dia hamorona baizy fa aza mamaly ianao na dia izany ny tena marina mikasika an'ity fanambarana izay nataony Blakina dia ity. Tsy tantiko intsony fa ale avokako ny marina hoe izy mbola velona any ny olona namorona aniny hira nanovana baizy iny. Marary zaho hoe hafatra izay nambarany mpanakanto Blakina dia nefa dia mandria ampiadanana zandria. Nitarena mafy ary tena latsa-dranomaso mpanakanto Blakina dia raha nanao fanambarana ny tao anatin'ny pejiny ary ity anisan'ny publication izay nataony ny hoe marary zaho zany zanahare nagnino tsy zaho nalainao agny tsy zakako intsony raha atao ahy izao. Na de eo aza izany zavadrehetra izany dia tsy adinon'ny Blakina dia ny nangataka hery avy amin'Andriamanitra, nangataka hery avy amin'ny tompo satria simba hatramin'ny fiainam-pitiavako izy nohony zany tompo omeo hery aho mangataka vavaka aminareo aho fa tsy zakako intsony. Izahay ato anatin'ny chaîne moa dia mivavaka ho an'ny Blakina dia ary mahereza ranabavy Blakina dia. Mialohany hidirantsika amina hafa ankoatran'izay aloha dia mbola toy ny mahazatra abonné alohan'ny chaîne antsika asio j'aime ny vidéo noho ny farany dia apetrahany commentaire. Aloha hidirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hery-soantsika amin'ny zavamisy. Ndahoary tompoko lahy, ndahoary tompoko vavy. Laza ny alaheliny moa mpanakanto Blakina dia tao anatin'ny pejiny mikasika an'ity raha malaza amin'izao fotoana izao ity. Malahelo mafy i Blakina dia nisy olona iray nilaza tamiko izy fa misy artista ho atosikay dia hamronana baizy fa aza mamaly ianao na dia hoy olona izay nilaza taminy. Ankehitriny anefa hoy Blakina dia nodimandry io mpanakanto io ka lasa misy milaza fa misy idirany Blakina dia izany satria noho nilay hira anireto mpanakanto roa ireto izay mifamaly tanteraka. Malahelo aho i Blakina dia fa nanaovana baizy sy mba hampalaza azy no tanjona fa tsy misy idirany fiainanay roa manokana. Izany moa ny hafatra sy ny alahelo izay navoaka ny mpanakanto Blakina dia ny mikasika an'ity raha malaza ity. Aleo apetraka atsika ny mikasika an'iny mpanakanto Blakina dia iny fandeha risika hivadika kely any amin'iny faritra Maintrano iny. Fiara 4x4 iray no nivadika ambony ambany teny amin'ny terrain d'aviation tao Maintrano faritra Melaky. Lehilahy roa no tao anatiny izay samy maratra mafy. Tsy mbola fantatra ny tena antony loza ka andrasana ny fanampy mpanazavana avy any antoerana efa nalefa eny amin'ny hôpitaly ireo maratra. Izany moa ny zavantranga tany Maintrano ny mikasika ny fiara 4x4 iray nivadika ambony ambany. Hilaza kely ny hafatra izay nambarany Gottlieb isika ohatra ny hafatra mifono ambadika ity hafatra izay nomeny Gottlieb ity izany hoe raha adika amin'ny teny vahiny dia sarkasme angamba no tena mahadika azy. Mifangaro ny fofona crevette sy ny trondro hoy Cyril. Nilaza moa Cyril ny hoe mahaiza mihonona hoy Cyril tompony bidonville mahavita mantsaka vao maraina. Izaho any mipetraka irery tsy maninona na tsy misy rano fa ilay vehivavy jereo ny mahazo azy. Manentoenty tsara mihitsy mifangaro ny fofona crevette sy ny trondro. Bidon jaune na France mba manana sansy. Ino moa ny hafatra izay nambarany Gottlieb mikasika ny fahatapan-drano na hoe rano tapaka moa nahatonga izy nanome aniny hafatra iny. Ndeha risika hiresaka zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tokony tsara ho fantatra. Ny manaraka izay ho resantsika moa dia resaka depute na hoe solombavam-bahoaka raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny gazetiko. Depute 7 mahazo 4x4 voalohany. Depute 7 hisitraka fiara 4x4 natao omaly ny hatsapaka ho an'ireo hisitraka izany satria ireo ihany aloha ny fiara efa vonona sy misy. Nandritra ny fivoriana mihiboka nahagitra ora maro tsy azo natrehiny rehetra izay niarahan'ireo solombavam-bahoaka sy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tao amin'ny lapany Tsimbazaza no nanatanterahana izany fivoriana izany. Tapaka araka izany moa dia depute 7 hisitraka ny fiara 4x4. Zay moa ny mikasika ny solombavam-bahoaka. Andeha resika hiresaka kely ny mikasika ny mpanakanto Big MJ. Mahay manatanteraka nofinofy koa i Big MJ. Vita tompoko ilay tongotra izay nangatahiny hoy hafatra izay nambarany Big MJ raha niresaka mikasika an'ity lehilahy tapatongotra izay namboary ny tongotra ity. Ary anisan'ny nampirehereha an'ity mpanakanto ity ny hoe nanatanteraka nofinofin'olona iray indray ho izy. Lanio amin'ny fanaovantsika ny fiainana hoy hafatra izay nambarany Big MJ hatrany.
raha tsy ahivina dia avy any Fenerivo Est ity tovolahy ity ary nangataka teto amin'ny tambanjotran-tserasera ny mba hanamboarana ny tongony. Noraisiny Big MJ antanana ny momba azy ka izao vita tanteraka izao ilay tongotra. Ary noho ny farany moa dia nanome firariantsoa ho an'ity olona nampiany ity moa mpanakanto Big MJ ka hoe izy nilazany hoe mirary soa lesy zandria tanteraka izay ny fanirianao. Isaorana manokana moa mpanakanto Big MJ noho izy mazoto manampy olona ary indrindra tsy lany tambiny izany fanampiana olona izany fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny no hanampianao ry Big MJ ary hamalisoa amin'ny rehetra izay ataonao. Ajanona antsika hatreho ihany koa ny mikasika aniny mpanakanto Big MJ sy ny asa soa izay nataon'iny fandeha ary sika hivadika kely any amin'iny nosy be iny. Nahantona amin'ny asany lehibe ny fonja ary misokatra ny fanadahadiana. Nivoaka angazety sy tety amin'ny tambazotra ny zavamisy ao amin'ny fonja nosy be ny fiandahany herinandro lasa teo. Nisy tovovavy voafonja nangataka ny hamerenana ny volany izay nomeny ny lehibe ny fonja any antoerana. Ity farany moa izay nandrahona fa ho averina any amin'ny quartier femme io tovovavy io raha toa ka tsy manaiky arrangement ary mbola nilaza ihany koa io lehibe ny fonja io ny hoe tsy hainao ho izy ny gravité ny aferanao fa nao mbo masaky manao pression olo maventy. Tetsy ankilany nandeha ihany koa ny feo fa nisy voafonja iray tsy hita. Nohony ireo zavamisy ao amin'ny fonja nosy be ireo dia nisokatra ny fanadahadiana any antoerana ka nahantona amin'ny asany ny lehibe ny fonja ao nosy be. Izany moa ny vaovao avy any nosy be raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Fernanselo mahafaly anay ny mizara izany aminareo rehetra ato mba hahatonga anareo ho liam-baovao sy aharaka ireo rehetra izay mandalo ao Madagasikara tsy ankanavaka izany naiza na atsimo na avaratra na andrefa na nantsinanana inona anivontany aza. Ndeha ary isika hiresaka zavatra hafa indray izay tokony hampahafantarina. Ny vahiny tao amin'ny solanga moa ity mpanao torake ity ary tao noho nilazany ny hoe tsy mahavelona ny hatsikana. Roa alina sy rahetsy ariary isan'ny 3 volana ny fisotroan-dronono raisiny honora herisolo mahefa ao amin'ny OMDA. Voatery tsy maintsy manao asa hafa izy. Isan'izany ny fitantanana WC publika etsy Mahamasina sy Ampifloha. Ary anisan'ny no hamarininy ihany koa ny hoe soratana avokoa ireny hatsikana ataony ireny fa manao improvisation koa arakaraka ny zava-mitranga eny antsehatra. Isan'izany ohatra vao manao ilay satroka betsileo iny izy dia mivadika ny lelany. Izany zany mo anisan'ny nambarany ity honora herisolofo mahefa ity raha ny vahiny tao amin'ny solanga. Zay sy zay mo ny mikasika ny hafatra izay nomeny iny namana iny raha ny vahiny tao amin'ny solanga izay. Zay ihany koa ny namarana ny videontsika re tompoko vavy sy tompoko lahajaina koa dia mankasitraka anareo rehetra na vitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lavan'ny resaka tsy maintsy hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory sanatria veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray yo gaby hoe tsao veloma.